Ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Maranitra toy ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Maranitra toy ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Bokin'ny Hebreo 4 ny 12 sy ny 17 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona zay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjahanja sy ahariary eo masony izay hafaran'ny ataontsika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Maranitra toy ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'ity bokin'ny Hebreo 4 ity dia miresaka ny tany fampanantenana Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely izay nivezivezy tany anefitra. Fampanantenana tsy ho an'ireo olona izay fatra-pivadika tany anefitra nefa, fa fampanantenana ho an'ny ankehitriny. Ankehitriny izay mamaky ny bokin'ny Hebreo entina ilazana fa ny tenin'Andriamanitra no mitondra antsika na mamaky vaky ho any amin'ilay fampanantenan'Andriamanitra, ilay teny fikasana dia ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra no mitondra antsika ho any amin'ny famonjen'Andriamanitra tokoa, dia ny lova izay efa nomanin'Andriamanitra antsika. Arak'izany dia manana toetra miavaka, toetra manokana io tenin'Andriamanitra io. Eto dia ambara fa maranitra toy ny sabatra roa lela. Hery sy fahefana manokana ny tenin'Andriamanitra zany, ka mavita mamaky vaky, tsy mijanona fotsiny ivelany, tsy mitsara ivelany fotsiny, fa arak'izay hitantsika eto dia manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo, ary mitondra antsika hianjahanja sy hiariary eo masony izay hafaran'ny ataontsika mihitsy aza. Tondra antsika ho any an-danitra ny sabatra roa lela izay maranitra manindrona. Ny bokin'ny Apokalipsy dia milaza fa mibeba fa ratsy izany dia ho avy aminao fainganao izy ka amelanao amin'ny sabatry ny vavako. Revako malala ao amin'ny Tompo, manana hery afaka manavatsava ny aty fanahintsika sy ny any anatintsika manontolo io tenin'Andriamanitra io. Izany no ahitantsika fa rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly, dia hitantsika satria maranitra ny tenin'Andriamanitra, dia misy sokajin'olona voatsindrona tampony. Izany no ahitantsika fa rehefa mampianatra sy mizara tenin'Andriamanitra Jesoa, dia misy sokajin'olona tafotohana, misy sokajin'olona voaratra,
misy kajon'olona izay voatsindrony zany tenin'Andriamanitra izany. Midika zany ry havako malala fa tsy natao hanafosafo atsika hitadiavana fiadanana manokana sy confort ho atsika. Ny tenin'Andriamanitra tena mampahery sy manome antoka atsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafiny betsaka. Saingy misy fotoana koa ny tenin'Andriamanitra manindrona. Misy fotoana ny tenin'Andriamanitra tsy mitsitsitsy amintsika. Tena manapoitra ny vai izay mahazo atsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mamely atsika, miteny ataotsika ary manitsy ny lalany ratsika rehetra. Ratsy zany dia ho toy reto jiosy izay fatra-pivadika tany anefitra ka tsy ho tonga any amin'ny fitsaharan'Andriamanitra isika. Manindrona atsika ny tenin'Andriamanitra tsy sanatria hamono ny fahatsarantsika fa mitady kosa izay hitondrana atsika ho any amin'ny fahavelomana mandrakizay. Raha tsorona zany ilay sabatra roa lela dia mamono izay rehetra tsy manjary ao anatsika fa mamelona atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Meteza ary andray ny fahavelomany tenin'Andriamanitra dia ho velona ihany koa ianao. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Velona sy mahery tokoa Andriamanitra ny teninao ka manavatsava ny aty fananay, mamakivaky ny fiainanay eny, mitsofoka amin'ny fiainanay andavanandro, miditra amin'ny atsipirian'ny fiainanay mihitsy, manitsy, manova, mampibebaka, mampiverina aminao. Misaotra anao zay Tompo fa mbola eo ny teninao manova sy manitsy anay. Ary misaotra anao fa ianao ilay Andriamanitra votoatin'ny teny te hikarakara sy hamelona anay no anton'izany rehetra izany. Ankehitriny izahay dia mitondram-bavaka eo aminao manokana. Ireo rehetra manana etaeta mila vonjy. Entinay am-bavaka manokana Tompo ny fiainan'ireo trabona, ny fiainan'ireo rava fananana, ny fiainan'ireo veriavana. Eny, ianao izay Andriamanitra manan-karena fahasoavana, anonitra amin'ny lafiny rehetra ny fiainan'izy ireny. Ary miantra Tompo ka mamonjೆ amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra Tompo. Amen.